Ya, amizao fotoana zao de tonga eto amin'ny districtny Hosy ny tenako amizao fotoana zao. Efa niala tany amin'ny districtny Tsiombe nandeha camion somary sarosarotry moa ny lalana de zay nataraitairaiky zany. De fa tonga eto amin'ny districtny Hosy aho amizao fotoana zao handeha ho any Antananarivo renivohitra. Araka ny teny izay efa nilazaiko tamin'igny CD na video zay nalefako tamin'ny Facebook iny dia natao fanambarana natao fa ho tonga eto Antananarivo ny tenako hamonjy tolona miaraka amin'reto vahoaka tsy tambosaina reto, satria nisy ny antsoavo zay nataon'ireo député hamonjy ny fivoriana zay hanambarana tatitra, ka noho izany de anisan'ny vahoaka ny tenako de tonga hanotrona sady ihany koa hiaraka hitolona amin'ireo député zay misa 17 zay tsy nanaiky ny vidim-bola sady tsy nanaiky ny kolikoly ihany koa. De tonga moa ny tenako zao solo tena avy aty amin'ny faritsy atsimo andrefany Madagasikara, avy aty amin'ny faritsy Toliara zany province-ny Toliara. Solo tenan'ny Toliara io, solo tenan'ny province-ny Toliara ny tenako, zanaky Toliara mitsangana hitolona ho avy ny firenenantsika toy tamin'ny 47 reny. Antsika mahitaro ny tantaran'ny 1947. Mahery fo nitaky fanovana, mahery fo nitaky ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Ka tonga zao tenako zao koa anisan'ny lehilahy mahery fo koa aho hiady ho an'ny tanindrazako sy ho an'ny firenenako. Ka eto aho de mampitondra hafatra ho anareo député zay misa 17. Zaho koa namanareo aho hiaraka hitolona miaraka aminareo. Fa zaho ndraiky zany ataoko karazana hafa le fitolomako. Za zany tonga de milatsaka martiora. Satria mbola misy amitsika zany tsy matahotra ho maty, matahotra ho faty zany. Mbola misy sasany amitsika zany matahotra ho faty. Fa izaho ndray zany hilatsaka hamono tena mihitsy. Zany hoe hanao sorona ny tenako zany zaho hanavotako any Madagasikara tanindrazantsika. Io moa zany le video nalefako io de niverina hoe comédie zany le izy. Nefa zaho miteny azy io sérieux nefa nareo miteny hoe comédie. Nefa le zavatra ataoko tena sérieux. Ka izy io moa zany gasy tsy mino maty raha tsy avy mandevy. Donc hitanareo maty tanteraka zany zaho zay nareo vao mino amizay. Ka eto aho zany de mampitondra hafatra ho anareo zay fa tonga ao fa hanampy anareo aho. Hafatra ihany koa ho anareo namako zay noafariko tamin'igny video igny, satria nandefa hafatra moa zaho hoe tonga avadolo ny ekipako rehetra manerana Madagasikara. De fa efa araky ny antso ny telefony zay fa voaraiky moa de fa be da be zany ny tonga ao Antananarivo amizao fotoana zao. Ka noho izany de ifakatratra ao tsika. Hafatra manokana ho an'ny ray aman-dreny zay fa voninao. Tsy haiko moa le agnarany iny satria tamin'ny radio nahazahoako an'le agnarana hoe tsy haiko Fiandraza angamba le rangahy iny, Fiandraza angamba le agnaran'ny rangahy iny avy any amin'ny faritsy Androy, chef de région tany Androy. Zay niresaka tamin'ny radio henoko tamin'ny radio-ny feo magnonja, radio feon'ny magnondra igny zany nahenoko azy de hoe miara-manonja. De henoko tamin'ny radio tao zany le rangahy Fiandraza angamba agnaran'le rangahy Tandroy avy aty amin'ny faritsy Androy aty, chef de région taty Androy aty rangahy io. Fa efa niresaka tamin'ny radio Viva tao izy henoko. De afatra ho anao rangahy zaho zany baka Bekily atoa. Baka amin'ny districtny Bekily zaho io. Ato atao Bekily, fianakavian'ny Mojajony. Ka zaho mino fa mety fao aby zay romonja rondefo zay nareo fianakaviako jiaby. Indrindra fa ianao rangahy zay nireko niresaka tamin'ny radio iny. De fa Miomana anao rangahy fa itsenahy ao Antananarivo. Ao aby zay ry monja rondefo zay, ao aby reo fianakaviany rehetrarehetra, président Dina Tandroy. De fa Miomana zany nareo fa itsenahy ao Antananarivo ao fa zaho fandalana. Zaho zany hitsangana solo teny Toliara andeha hiady ho an'ny firenenantsika. Tsy maintsy mitologno zaho ho avin'ireo zandriko madiniky satria zaho tsy manaiky tsinja azo legny, tsy manaiky zao fagnandevozana zao. Zaho aza fa tsy hitako tsony zay fomba hiainako eto. Satria zaho zao nefa tsy haiko tsony zay hiainako. Aleoko zany zaho fa tsy manan-tany hiainana, aleo zany manao sorony tenako. Satria zaho zao hitory filazantsara zaho bloqué ny fanjakana.
handeha hanao asan'Andriamanitra zao, zao enjeny fanjakana, zao atao vide recherche, zao ametrahana mandadare, firy mandadare nalatsaky zareo tamiko. Fa tsy haiko tsony zany fomba hiainako. Na tsy manao ninina za de enjehiny fahatany. Tany Majunga za nitory filazantsara, de navadiko hoe, de tournement de minera, de nigajainy 7 volana tao Amarifoty, tao Majunga tao, nandritsy ny 7 volana. Ary mariko fa tamizay fotoagna zay de napijaliny reo PNTSR reo za, nampinaniny tay, nampinomigna many, nampiandrony rano tay, nasitriky tagnaty kabinet tao, nampidiriny selile nandritsy ny 2 volana, nampagnafahany kiloty napatao tsipalapala. Nitsakitsaina mihitsy ny zo maholombelo ahy tamizay fotoagna zay. Satria lazainy zareo fa mahery aody ho ny tenako. De nitsakitsahina zany. Zany hoe natao mihitsy zay hahatonga ota zao fanafodiko zao satria lazaina fa mpanao fanafody mahery ny tenako tamizay fotoagna zay. Misy pouvoir. De manjavonjavo de nasiagny tay, niosoragny tay. Fampijaligny natao ahy tao Amarifoto zay. Tao Majunga tamponja tao. Mbola tsy vitan'izay, nalaigny taniko iny. Taniko misy taratasy mazava. Ary zao hinany koa handeha Antananarivo hitondra reo taratasy reo jiaby. Hasehiko anzareo taratasy ny tany. Mazava, managny tomobily, nazava zaho, tomobily, noravagny zareo aby. Nalainy zareo tany, nalainy zareo tomobily, nalainy fanjakana, fa tsy vahoaka mihitsy. Fa fanjakana Majunga. Fanjakana Majunga nangalaky anizay tany zay, namoahagny didy zaho. Tasiny rano vongo, novonoiny reo mpiara-mivavaky tamiko. Zahay natao fitsaram-bahoaka. Nalainy tao vola 10 tapitrisa tamizay fotoana zay, de 50 millions. Tamizay fotoana zay nalainy avy fanananay. Mbola hasehiko video aby, regny zavatra regny. Fampijalijaliana nahazo ahy tao Majunga, fampijalina nahazo anay tao Sonirano vongo, fitsaram-bahoaka. Fanjakana tambadiky nio, hera-jaronarina pena. Aleo tsoroko eto ny mariny. Satria tamin'ny fotoana io rehefa zao natao fitsarana tany Majunga, i hera-jaronarina pena tonga tany Majunga, de niteny tamin'ny procureur Dany hoe tamin'ny président Dany hoe tsy maintsy aletikinao io fa ampiakariko anao. Ampiakariko gradinao raha ohatra ka mamono ny Tatandraza io gadra mandritsy ny mandrapahafatiny. Tambadiky nio fampigajana hera-jaronarina. Tasony rano vongo, hera-jaronarina koa tambadiky nio. Fanao politika foana. Namono vonanay tao Sonirano vongo, mbola alefa koa ty ny video ny commande chef district tao Sonirano vongo. Za tany Bekiry, fianakaviako tany Bekiry. I hera-jaronarina namoaka didy, nibaiko an'ireo mpitsara tribunaly tany Ambombe, se tsy maintsy migadra. Zany hoe nanao zay fomba rehetrarehetra mihitsy zany, handetehana anay, hamotehana anay tamizay fotoagna zay. Ary zay nahatonga le accident reo namako reo, firy, namako 300 misa 300, nokaramainy hera-jaronarina ireo chauffeur, hamono reo olo reo, firy olo maty taminay tamizay fotoana zay. Firy olo maty. Maty anatin'ny accident reo namako aby reo. Tamizay fotoana zay. Zany hoe, efa tsy zakako tsony zany, hiaina eto ambony tany, noho ny zavatra ataon'ireo fanjakanareo ahy. Satria efa tsy hitako tsony zay hiainako. Na hiaigny hitory filazantsara, bloqueny. Handeha hanao asan'Andriamanitra, bloquena zany. Andatsagna mandadare, andatsagna vide recherche. De faraka zany zaho fa tsy hitako tsony hiainako. Fananako alaignan-kery, namako vonovonoina zany. De fa tsy haiko zany, de aleoko zaho hitologno hanao martyr. Aleoko zaho mba maty ho an'ny firenenako, mba hatao tantara tsara hoe, Marc Tatandraza niady ho an'ny firenena. De nahazahoan'ny vahoaka malagasy fahaleovan-tegna. De aleoko zany zaho hitologno ho anareo. Ka miomana anareo fianakaviako fa aka ny fatiko Antananarivo anareo. Miomana anareo rangahy, nareo fianakaviako jiaby fa aka ny fatiko. Moa fa be da be ndraiky koa zany ny fianakaviako andalana amizao fotoagna zao, mandeha karandaly sasany mbola mandeha tobily. Fa andalana zany ankamaroan'ny fianakaviako, handeha hangalaky ny fatiko ao Antananarivo fa za tsy maintsy maty eo zao, hanao martyr, hanao sorogny tenako zao. Atao sorogny zaho hagnavotana ny vahoaka malagasy. Za zany hanao sorogny ny tenako. Tsy maintsy maty zaho no, tsy maintsy maty, voatifitsy. Fa miomana anareo fianakaviana, miomana anareo kristiana mpiara-mivavaky rehetra, hangalaky ny fatiko ao. Za hanao martyr. Satria diako Antananarivo io, hiaraka hitologno miaraka amin'ny député reo zaho. Zaho mihitsy hitologno. Ary faharoa manaraka zay tsy vitany hitologno ihany zaho. Fa za tena hanao coup d'état, hanonga-panjakana. Satria rehefa tsy manaiky hametra-pialana ty hera-jaronarina, tsy mety hametraka fialana izy valavo. Izy valavo lahy fibe ny voalavo. Tsy manaiky hametra-pialana. De aleoko aongako izy. Zaho hanao coup d'état anazy. Miomana anao fa zaho hanao coup d'état. Ary zaho tsy maintsy miaraka maty miaraka aminao. Miara-maty tsika roa. Miara-maty tsika. Zaho fa olo fa hamono tena ne zay hitanao. De miara-maty tsika roa hera-jaronarina. Indrindra fa nareo ministre ny défense. Nareo ministre ny gendarme, ministre ny police.
Miomana fa miara-matsika, miara-matsika o. Tsy maintsy miara-matsika amin'ny fotoana io, hein? Anareo mpitandro filaminan'ny voalavo reo. Satria araka le teny naboakanao tao, henoko ne didina avoakanareo iny. Henoko le didina avoakanareo hoe andigniny enina angamba izy iny fa tsy de azoko tsara ny sasany. Fa nakabetsahany resaky iny tsy de azoko tsara satria tamy radio le raha. Fa ny resaka voaraiko tao anatin'ny didina avoakanareo mpitandro filaminana de hoe azahay mangataka mpanao politiky hamahany olan'ny politiky. Ary plisin'izay zahay tsy mila fifidianana, tsy mila fanjakana ivelan'ny fifidianana. Zany hoe raha zavatra hitako zany takinareo zany de hoe lalam-panorenana ny orenanareo. De hoe zahay tsy mila fitondram-panjakana ivelan'ny lalam-panorenana zahay. Magnamafy ny voalavolahinareo zany nareo raha fahazaoko le teninareo. Hoe le didina avoakany voalavolahy, le sefin'ny voalavo hery rajaromantanina, zay navoakany hery ihany no anay, zay mpitandro filamina. Zahay namany hery. Zahay tsy miraranareo vahoaka zany, na ho maty nareo na nino. Na ia hamonjy vahoaka, na ia hamonjy vahoaka, zay tsy te halalan'izay. Fa ny anay de hery rajamampiana ihany nanay mpitandro filamina. Miomana. Hitako nenao fa saika hametra-pialana. Saika hametra-pialana anao nefa no karamainy hery rajaramampiana. Aza mametra-pialana anao fa ity misy vola be ohatran'izao de aza miala. Hanoagna izao voalavo zao foibenao. De enao efa mahatsapatera hoe tsy rariny zavatra ataony hery rajamampiana, nefa enao mbola tsy nanao soneleta, tsy niala zany, tsy nametra-pialana fa voakarama mivola ndray. Ka miomana, fa miara-matsika sy anao. Zaho hitanao zao fa maimbo raza zao fa maimbo lio. Efa maimbo lio. Fantatro nefa ho voatifitsy zao na ho faty. Fa tsy problema amiko zany. Fa zaho fa vonona ho faty zao naniko zao. Fa vonona ho faty. Hitanao silamo le mitondra bomba miaraka amin'ny poka reny. Ohatran'iny koa zao hitanao ty. Zaho zany fa iara-maty iaraka ipoka. Iara-maty amin'ny hery rajamampiana za. Tsika roa miara-maty. Ary iara-maty amin'ny ministre ny defense. Iara-maty amin'ny ministre ny zandara sy ny polisy. Miomana reo colonel général aby reo. Fa mono faty ao tsika amin'ny tindray toraky. Zaho hanao coup d'état. Zaho hanonga-panjakana. Rehefa tsy mety hametra-pialana, ty hery rajamampiana. Zaho hanao coup d'état zao. Miomana, zaho hanao sorona ny tenako zao. Nareo vahoaka, milamina nareo vahoaka fa zaho hitolona. Zaho ny hanolotegna osolo tenanareo. Zaho ny isolo tegnanareo. Hanao raha mandriky, hamono tenako zaho. Nareo aza mamono tena fa zaho no hamono tena. Satria zaho fa tsy hitako tsony iainako. Zaho fa tsy misy tany iainako ne. Fa tsy toerana hipetrahako tsony eto. Satria zaho miatsahanjareo avis de recherche. Zaho miatsahanjareo mandat d'arrêt. Bloquenjareo io didina avoakanjareo ne. Isakananakaitsy anaty dossier ko any amin'ny fanaterana dossier any. Amboariny zareo zany lalàna io haminganana. Amizay zaho tsy afaka milatsaka. Dakinany bulletin numéro 2. Takinany bulletin numéro 2. Satria zaho hainjareo fa nametrahana zareo mandat d'arrêt. Amizay zaho maloto dossier tsy afaka milatsaka tsony. Tsy afaka miditsy ho candidat. De bloqueny zareo. Ka zaho fa ho faty ihany. Aleoko zaho manakina ny aiko ho an'ny firenenako. Satria zara angamba maty nitolona. Toy zay zaho maty nangalatsa. Na maty voatifitsy tany amin'ny halatsa omby tany. Aleoko zaho mba maty hoe mba malaza hoe Marc Tatandraza nitolona. De ny maty tao anatin'ny tolona hanavitsy ny tandrazany sy ny firenenany. Ka zaho hitolona zaho. De fa miomana ny fianakaviako rehetra fa haka ny faty ko. Fa zaho hitolona hanonga-panjakana, hanao coup d'état. Na ianao miteny hoe mamboly korontana zay mampiroro sy ny karazany. Izaho ty. Zaho Marc Tatandraza io hitanao io. Ampitombo ndray ny saziko. Ampitombo ataovy hoe pertitité mandra-pahafaty. Tsy problema, zaho vonona amizany. Zaho nefa ho faty. Zaho nga mbola ho avy sazinareo zany tsony. Zaho fa tsy raha hiditsy amy sazinareo mifonjana. Zaho fa leo le gadra. Satria zaho fa nampinanareo tay tamponja tao. Nampinanareo tay nampianareo mihitsy. Saky tsy hainareo mihitsy ny zoko maha-olombelo aho. Zaho fa tsy hiditsy amponja. Aleoko zaho mody any an-danitra. Zaho ne efa nandeha tany an-danitra. Efa nody tany amy raiko zaho. Fa Jehovandriamanitra nangataka hoe vitao aloha ty ady farany ty. Vitao ty ady farany ty. De mipodiana ndray mandeha anao izy Jehovandriamanitra. Hanao ady farany. Après zao anao vao tena mandeha tanteraka. Fa zao naniko zao zany. Hiditsy amin'ny ady farany tanteraka zao. Ady farany ty ataoko ty. Ka na dia maty. Eo aza matoky tsara zao Jehova fa raisinao ny fanako satria iady ho an'ny tanindrazako, ho an'ny firenenako aho, sady iady ho an'ny Madagasikara zaho, iady ho an'ny kristianina, iady ho an'ny taranaka faramandimby, ho an'ireo zandriko, ho an'ireo zanaka afara, iady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka de fa raiso ny fanako Jehovandriamanitra rehefa miala eto amty tany ty zaho, satria zaho anao maritiora, hanolotsy ny fanako eo ampelatananao Jehovandriamanitra. Miomana nareo fa raha mandrika eo. Zaho Marc Tatandraza hitolona hamono, iady farany,
iady amy ministre ny défense, iady amy général, iady amy colonel, iady amy hera-jamam-piana. Tsika roa hera-jamam-piana, miara-maty tsika roa. Raha tsy ametsa-pialana anao, miomana fa miara-maty tsika roa. Za hidiny eny ambotsorotsy eny zao, hidiny ambotsorotsy eny zao. Zaho raiky foana, za tsy hitarika vahoaka. Raha magnaraka anakay moa vahoaka tsy problème. Zaho raiky avao fa tsy laronao. Zaho raiky avao, zaho raiky. Na enao manana kingo-fonao zany. Kingo-fo anao. Zaho koa gentili avy any an-danitra. Gentili ny lanitra koa zao. Anao kingo-fo, manana kingo-fo nareo, maître kingo-fo. Zaho koa gentili avy any an-danitra. Manana pouvoir nareo, zaho koa manana pouvoir de Dieu, Jéhovah. Pouvoir an Jehovah-Andriamanitra, fana spécial, fanahy masina. Fanahy Jehovah-Andriamanitra ato amiko. Ny fanahy Jehova no ato amiko. Miaraka amy Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zaho hitanao io, miaraka amy Jesosy. Fakahita pouvoir diabolique fa pouvoir satana sy ny pouvoir ny Jehova ty. Zao de guerre de force. Satana mi-combat amy Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitatsika eo zay ho resy. Na inareo fanjakana Biblia, fanjakana satana, na iny fanjakana Jehovah-Andriamanitra, fanjakana Jesosy Kristy. Combat-tsika, ahitatsika zay ho resy eo. Zaho aloha ho faty, fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy mijoro. Zaho ho faty, marotora zaho. Na dia maty azy Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, nandresy ihany kristiana. Tsy maintsy mandresy nareo vahoaka. Eto zao de manao antsoava. Ho anareo zay olo-pirenena ataotsika hoe olo marina, olo kenjy pirenena. Eto de manao antsoavy ny olo kenjy pirenena. Zay fidin'Andriamanitra akoatrah. Fa zaho hanao hamono tena zao tenako zao, hanao martiora, ka efa miangavy sahady eo zany hoe iza ny hitondra ny firenenantsika fa zaho hiady rehefa azoko ny fitondrana de omeko anao fa zaho ho faty zao. Zay hiaraka maty amy hera-jamam-piana. Fa misy olo zany mba hiangaviako ze olo ataotsika hoe olo kenjy, olo atokisanay vahoaka, olo atokisatsika vahoaka zany, olo atokisanareo manahaky ahy koa. Satria zaho zao moa de fa atokisanareo moa to fa resy lahatsy anareo. Fa zaho ho faty, tsy possible zay hitondra firenena, fa zaho hamono tena. Ka ia olo tokony ho fiditsika, olo kendry, olo hampiasain'Andriamanitra, olo fidin'Andriamanitra, zay ataotsika hoe azotsika antoka fa hasolo any Marc Tatandraza izy, hasolo ny tenako izy, hasolo ahy. De ho fiditsika olo io, apetratsika. Fa zaho hiady, zaho hanao coup d'état zaho, hanonga-panjakana zaho, rehefa miongana io, de apetratsika olo io, fa zaho hiara-maty, hanao martiora. Satria zaho moko, hilatsaka kaditan, nefa zaho fa nibloquen'zareo, nametrahan'zareo mandadare, nametrahan'zareo didy maro samy hafa. Mandadareko zao fa firy, avidy recherche firy. Ka zaho zany fa tsy possible etsony zaho hitondra fa efa ho faty zao hanao martiora. Ka miantso zany zaho, ze olo 15 pirenena, olo hampiasain'Andriamanitra, olo fidin Jesosy, ho solo tenako izy, hapetratsika eo, hitondra ny firenena fa zaho hanonga-panjakana azy. Zay zany no antsoiko, de apitaopitao zay hafatsiko zay, apitaopitao malakilaky, de antsoy numéro téléphonico 033 0D 638 85, 033 0D 638 85. Fa zaho hanonga-panjakana dioko zao. De fa miomana nareo, miomana nareo, adversaire nareo polisy zao, adversaire nareo gendarme, satria araky didina avoaka nareo, mbola miaro any hera-jamam-piana nareo. Na dia nialatsiny nareo hoe ary vahoaka sy ny fanana. Mbola nihamafisy nareo teo le teny hoe zahay mitaky fitondrana ao anaty lalam-panorenana. Satria efa hagnamafy le lalàna avoaka ny hera-jamam-piana foana zany nareo. Fa ino moa dikany lalàna nareo? Raha lalàna nareo nizingizinareo. Zaho manokana, zaho Marc Tatandraza, tsy mila lalam-panorenana nareo zaho. Tsy tanao lalam-panorenana noentiko avy any an-danitra iny. Donc zaho tsy mila lalàna namboarin'ny hera-jamam-piana. Lalàna ny hery tsy ilaiko. Lalàna namboarin'ny hery tsy ilaiko. Lalàna ny voalavo, fetsifetsy, hamotehana anay vahoaka. Tsy mila lalàna anao zao hery. Raha iny ny iorenanareo gendarme nareo polisy, iorina amin'iny nareo mpitandro filaminana. Fa tsy mety hiala nareo fa zahay mila fitondrana avy amin'ny lalam-panorenana. Zaho tsy mila an'igny zaho, tsy mila an'igny. Igny lalàna nareo mila dorako iny. Dorako iny, tsy maintsy dorako iny, na lalam-panorenana zany, na lalàna namboarinareo fejoro, lalàna nikonokononareo tao io, nataonareo politika voalavonareo io, tsy maintsy dorako lalàna, mila lalàna vaovao za, lalam-panorenana vaovao, miaraka amy code pénal vaovao, lalàna vaovao, lalàna fejoro vaovao, fanjakana vaovao, tsy mila ny hera-jamam-piana intsony. Mazava zay, ary eto koa zaho de miantso ny mpiasan'ny Viva, anareo radio Viva, indrindra fa radio feon'ny miara-mionja, miara-manonja ngamba izy iny fa tsy de azoko satria zaho mbola ambany vohitsy aty. De eto zany, de miantso any radio, sady miantso any télé Viva. Angatahako zao videoko zao mba halefanareo, alefasonareo ny télé vantana zao videoko zao.
mba hoen'ny fianakaviako rehetra, hoen'ny namako rehetra, hoen'ireo député, hoen'ny vahoaka malagasy manerana nosy zay ho hafatrako zao. Angatahako zany mba alefanareo zany ty vidéoko ty mba hoen'ireo olo aby rehetrarehetra reo. Satria mila pibilenareo zany ty fa hoen'olo. De ary zaho koa zany miantso any mpanao gazety arivo mba hitsenahy ao Antananarivo. Miantso mpanao gazety arivo zany tenako amizao fotoana zao hanao conférence de presse ngeza be tsika alohan'ny afatesako, alohan'ny hanovako sorona ny tenako eny Ambotsorotsy eny. Zaho maty Ambotsorotsy zao tenako zao, tsy maintsy maty eny, na maty am 13 mai za na maty Ambotsorotsy. Ary zaho rehefa maty de mangataka anareo vahoaka za rehefa vitanareo aritory ataoko hoe 3 jours ao Mahamasina tsy haiko na Analakely na am 13 mai nanaovanareo ny fatiko aritoriko, de mba mangataka za ny fatiko mba hoentinareo any amy tobineny lava any Karamalaza, satria zaho zanaky neny lava, zaho luterana zanaky neny lava. De mba mangataka aho zany mba hoentinareo ny fatiko ho any tobineny lava alohan'ny handevenanahy any Androy. Zay zany ny zavatra angatahako farany aminareo vahoaka, hoe rehefa vitanareo iaritory zany ny fatiko ao tsy haiko na Mahamasina, tsy haiko na am 13 mai, de rehefa vitanareo 3 jours eo zany fatiko aritory, de alefasinareo Karamalaza zany fatiko après nio. De rehefa tonga any Karamalaza de miaritory farany agny zany za mahazo trojano bakany, zay za vao alevegnareo satria za luterana hiringiriny zao tenako zao mba mahazo trojano satria za zanaky neny lava. Efa ela neny lava nilaza ny fanjakam-pisorony fa tsy mety inoanareo. Ka zay mihitsy mahatonga zao aleoko za miara maty amy hery rajamampianina rehefa tsy ala teo izy. Mananao hery fa vahininao za Marc Tatandraza ty. Zay zany hafatra fa miomana anareo fa efa andalana zao io eto amy district ny Hosy ny tenako amizao fotoana zao. Efa vaky dôly ny barazy rehetrarehetra bokany satria misy gendarme mandeha amy camion efa mibarazy amy lalana fa tsy nahavoa barazy anakahy regny gendarme rey fa efa miditsy eto amy district ny Hosy aho amizao fotoana zao. Donc zany fa tsy ho voasakana mihitsy zao fa tsy maintsy hiditra soamatsara ao Antananarivo raha mbola velona koa Jehovandriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany tsy voasakanareo aho ry miaramila ny voalavo, miaramila ny hery rajamampianina, gendarme ny hery rajamampianina tsy mahavoasakana miara maty miaraka amin'ny hery rajamampianina nareo gendarmeny nareo polisiny tsy maintsy miara-miala miaraka aminazy nareo, anareo ministra rehetrarehetra miara-miala amy hery rajamampianina nareo député ny hery rajamampianina miala miaraka aminazy nareo, miara-maty miaraka aminazy, tsika jiaby miara-maty zaho anao maritiora miara-maty aminareo. Ity vidéoko ty de apartao farany zay aingana maximum, apartao amy Facebook, apartao amy télé sy radio, iangaviko ny télé rehetra mba hanaparitako zao vidéoko zao fa zaho iantoka ny vola lany zaho de arefasinareo amy télé fa alefako Airtel-Money ny volanareo anaovanareo piba zao vidéoko zao fa mila paritaka ty vidéoko ty fa combat ty mafana ary zaho mitolony tsy voasakana intsony ty coup d'état ty fanonganam-panjakana ary hamono tanteraka ny hery rajamampianina miaraka amin'ny ministre ny défense, ministre ny police, ministre ny gendarme miara-maty zao sy anao ity e Bin Laden Saddam Hussein ty remenabila ty Saddam Hussein e Bin Laden ty remenabila Marc Tatandraza ty miaraka amy Jesosy Kristy avy any Nazareta hiady sy hitolona ho any tanindrazako sy ny firenenako miaraka amy député reo rehetrarehetra reo. Mazava zay teniko zay miara-maty sika, miara-maty zao, miara-maty anao, miaraky maty amiko anao za fa tsy hitsangana tsony sao de mieritreritry nareo hoe anao sary maty ndray ve zany de hitsangana maty koa bakeo, fa tsy hipody tsony za fa de fa manao veloma mandrakizay fa de ody tanteraka zaho io fa vitany mission ady farany ty ataoko ty, ady farany zao de ody zaho de fa ody fa tsy hipody tsony mandrakizay fa de manao veloma ny Madagasikara, manao veloma ny kristiana rehetra, manao veloma ny mpitondra ny vahoaka malagasy rehetra, manao veloma nareo aho fa hiala tanteraka ny Madagasikara hitolona de tsarovy aho tsarovy zay lehilahy mahery fo niady ho an'ny firenena, niady ho an'ny tanindrazana, niady ho an'ny taranaka faramandiby, niady ho an'ny zaza rehetra. Tsarovy aho anangano tsangam-bato ngeza be mba hatao ny taranaka faramandimby rehetra. Io le lehilahin'Andriamanitra zay nampiasainy Jehovandriamanitra teto amy tany sy ny firenena, nampiasainy Jesosy Kristy nanavitra ny vahoaka malagasy Marc Tatandraza avy ao district ny Bekily Androy Atsimo
tandroy avy any Ambombe, avy any Beloatsimo, zanaky Toliara, nanangana ny fanjakana, nanangana ny fanjakana malagasy ka de sotra betsaka anao naharaka an'ity videoko ty hatramy farany. De manao mandram-piona atsika rehetra, veloma tompoko mandram-piona ray, sotra.